Ay. Azy am'resadresaka zany kitranotranonareo zany tsony fa mampanofo ratsy vao maheno zany foa tonga dia marikoditra mampidozy zany. Tadako, hitanao ohatrany hoe atao antoka hono ilay tranonareo. Hitanareo miaraka ry zareo. Itsy orona nitsakitsahan'ny Robson-nao Madame Véronique. Tena miaraka kizy azy tady amparany. Ha? Aza manome tsy ny anahy moa kia. Sitrapoko ane zany e. Tsy mety zany Ranansia. Fa zao no teneniko aminao. Trano nitendry amidy. Anananao zo tsara io. Voan'ny kansakana aky mamamparany e. Andriamanitra. Sodrano anareo aky za. Marina tokantrano. Ianao koa mampitataina ka? Teneno. Cancer. Cancer? Zaho manaraka anazy dokotera. Sana. Tsy amilanao iray maman amin'izao ady mahafetrehanao zao. Tsy miady ireranao fa hijanona eo akaikinao eo foana. Dafa efa miandry izay dokotera. Ditiky voary tena tsy azoko mihitsy. Fa manena zao ny tantaran-dritany amparany le zavatra mahazo an'ny mamany. Efa hoe secret veky. Mbola lasa ihany iny tantaran'le izy any. Tsy azo itenena an-javatra mihitsy nareo ka. Tena lakotsiny aky aho. Tena ifona aho. Ohatrany hoe zany ratsy saina. Ka tsy vitako aky aho. Tsy vitako mihitsy ny tantara amparany an'izany. Sady lasa miady rery koa nge Madame Véronique e. Ka tsy te hampitondra ny fahorianandreo vady aman-janandreo izy. Nareo ki tena tsy. Ka ataovy amindry ary ny toeram-parany. Sanatrafiko hoe mamanareo zany no marary. Dia tsy mahatsiaro tena meloka vendry. Ha? Ka tonga fotoana sanatrafiko koa hoe afatesany. Nefa indri tsy afaka akahery anazy. Hanampy anazy koa reo natao izany fotoana rehetrarehetra izany. Eny tompoko. Za ihany ka. Fa hono
farovina ihany ao nareo no ho avy hijery an'le trano e. Ka izay indrindra nge ny antony mihetsiko anareo e. Tena misy taratasy ara-dalàna ka misy porofo mazava mihitsy. Iny ary ok zany. Zay misaotra betsaka ramose. Fikala vony. Fa maninona hoa ramose raha avadika orinasa fanjonoany ty orinasy ty a? Inona? Tena magonia mihitsy ritiry vony ka. Fa ina zao mahatonga le teny an'izany ka. Ka ty lamodimody nareo ty ohatrany mifidifidy olona beko. Raha trondro zao a dia mihinana azy daholo na mahantra na mpanan-karena. Zaho aloha mahita hoe tena tsy mety misy ty resaka lambalamba misy akanjo nareo ty. Tsy misy an'izany. Mety foana io. Fa saingy mandalo fahasahiranana kely fotsiny tsika. Ilamina ihany io atsoatsy. Sady misy volan-drasana kely zay nge rehefa tonga izay dia efa tsisy problème intsony. Alefa ihany ngale tranony tendry. Dia ahoana raha tezitra be amin'izany izy. Maro raha tsoro hoaziny any daholo tsika menakavy. Tsisy voaroaka izany eo vony a. Tsy mananjony androaka antsika izany iny. Azo ry zany. Fa i madama ihany zany manapakato e? Izy ihany, madama ihany afaka manao an'izany. Ary toy izy koa ty le asany rehefa ohatrany lozany ohatrany mampiresaka anahy fotsiny tao tsara. Ka i ramose ihany dia anaika ampiresahako eo ko. Sady miresaka amiko koa le mahafinaritra be. Ianao nge mila falifaly foana fa tsy malahelo ohatrin'io e. Sady fantatry daholo ireo dokotera ireo a. Efa tena manao izay farafahaizana mihitsy ireo hitsaboana maman. Dia sady izay efa eto daholo koa manohana. Marina mihitsy izany teny paran'izany. Tena faly mihitsy niaka. Misaotra indrindra rakizy a. Manan-janaka mihitsy aho manana anareo. Manan-jafy kely koa. Inge na kely ara dia efa miarika an'izao zavatra izao koa e. Tsy ory. Fa maninona ho andry iny ohatry ny mangingina izany e. Ka tsy maninona. Vashina kely fotsiny mihaino resaka azy eo. Ay. Fa azao rakizy a. Mba miangavy anareo a. Oka aloha mba tsy ho fantatry papanareo zao toe-javatra zao. Fa maninona ary maman? Sao dia tsy mety izany e. Amin'ny fotoana ohatr'izao mihitsy ny atika ny tokony ho iray. Ka izy anie miasa saina be. Tsy tiako izy sahirana amin'ny zavatra mbola be tabe hatry alohany. Dia roviana zany vao ampahafantarina papa izao zavatra izao. Aleo mihitsy angamba izany hiteny azy ka. Eny lasa ny hita maman fa mety. Dia tao dia dio fa Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Mila mametraka fatokisana foana hoe tsy maintsy sitrany maman. Sitrana ka. Izay mihitsy. Dia efa tena tsapa-kevitra mihitsy amin'ilay madama amin'ilay trano. Ie. Sady le volana ilaina maika be mihitsy e. Miditra tsehatra amin'izay ela. Inona izany ilay tena tokony atao amin'izany? Nialava ty tsy efa ela nanana karapanondro le bebe fahatany. Tsy mampiasaina mihitsy. Tsara ihany ny tsy mbola nanambadinina. Mariny, asa atao ino io lo io?
hitondrana io volo miloko fotsiny eran'ny tanàna fa tsy mba hoe ampiasaina amin'ny betron-doha. Tada koa zany dia faly nanakihana ny lova foana. Ianao koa zany dia faly hiaran'ny lova foana. Hita fa mariny zany. Tsy mba misy hevitra avy any amin'ilay ry mihitsy. Zao ary izy rosoina hevitra. Ilana tao amin'izany, ilana tao amin'izany. Miandry tolora-potsiny tsy. Ka mba antaniko anareny eny hoe mba tsy hanaovanaovana foana e. Tsotra letsy zany. Manova endrika kely fotsiny lahy. Manova endrika eo. Manova endrika dia tsay. Eny eo amin'ny fomba ahoana? Zao lahy fotsy dia lokoina mainty be. Raha sao vetivety aloha. Tonga. Ary maninona koa kendry ohatra malimaly kendrika be? Tsisy ninina ka. Koa manao an'io? Malahelo neny parana. Fa maninona izy? Ka voan'ny cancer nge izy. Sady amin'izay efa fazy ambonimbony mihitsy. Andry, tiako. Dia ahoana ozy parany amin'izany ity? Nafeny tamin'ny parany sy ny dadany izany. Fa tsy hoe nge ny tantarana an'izany. Fa maninona ary izy manao an'izany? Zavatra tokony hifanohanana any izany. Ka tsy te hampitondra fahoriana vady aman-jana noho izy. Dia hozakainy samirery zany ny azy. Dia ahoana ozy parany anefa rehefa nahenao izany zavatra izany? Saika tsy nino izy. Hitako hoe tena kivy. Tena ketraka izy fa tsy maintsy mitraka. Ezaka nankahery tena fotsiny. Seran'ny zareo famihana zany ohatraneny tena nahotsafo. Tena mampalahelo aky izy. Fa nga izy zany mampalahelo izy menakavy mihitsy. Sanga mandisaka andalondalo amin'ny foana. Zay mba manala fahanginana anazy rehefa ilay tsy hoe ny parany zany dadany. Hitakiko. Mandana mihitsy aky sady zao ary arotaky mba hanaovana soa azy andro kely ny sisa ienany azany. Ahoana rehefa tsara fahatongavana kindriko. Angana e saika andeha hivoaka any? Saika ho any aminareo mihitsy io zao. Mba hoe anontany vaovao findriko. Tsy azoko. Vaovao amin'ino? Fa inona indray ary ny vaovao anontaniko eo. Momba andrisy Monsieur Robson, momba Madame Véronique. Zay ny saika anontaniko andry. Raha ny aminay sy Monsieur Robson aloha. Ahoana retsy? Efa tsy miaraka amin'ny tsony Ino ty loza lazaindry? Zanako. Sady vita taloha rehefa nanenenako e. Mampalahelo be anahy koa Madame Véronique. Ndry ho aza mba tery sainy ohatran'io fa mahatsiravina. Neny mafy nge mahazo anazy e. Tsy moramora ane zany miady amin'ny fahafatesany zany. Fa ahoana retsy? Voan'ny cancer izy. Sady amin'izay ilay aretina tena efa miombo be mihitsy. Tena efa tsisy hoe azo atao mihitsy.
Ataovy sérieux mihitsy voan'ny kansera de inona zao mamparailo andry am'izany ka kasi efa misokatra ho andry ve varavarambe ny fedanana retsy a tena tsy vanina mihitsy ianao. inona tsara hoe za mivavandre za mba za tao zavana matyravina efa fiadanana hiditry zao ka mbola inona ray tsy lozana mihitsy vo miala kely ny olona de kitihana hatramin'izay tsy voakitika tsagnan'lahy vela ty fa ahoany ty ondria mialy ty zao le hoe manova endrika aloha tana lafa za nge manamboatra an'le izy zao ao misy mihoatra ao aloha mihoatra zao ao ty ampidirina tsara iny volokatsaky lahy iny zao elahy zao de voilà mety ve izy zany zao mety zao tsy mety ahoany mety ve za rehefa sahirana ny eritreritra an'izao a miala aloha zany la manararaotra zanak'olo laty fotsiny tadihevitra momba an'le ty asiana kely anyty ao tsara ao tombanao kely hoe raha zao elahy nihitan'le hitanao le mpikarakara tontolo iainany reny la zay fa biby efa tady olona lantaranaka de arovany mariny fa mety ve aloha e mety ohatry mihezany vony fotsiny ele izy mety tsara zao a nifasaranako mitady andrena hoa nanahirana na za ro fanena am'laha tampoka eny an-dalana tsy fantatra lahy am'izao zao ao aizako zao ao e mahitsy tsara le izy mahitsy dre mona fijeriny vony azy mona mba bogosy aizako ie tara mihitsy mety ve zaoko efa mety zao e zao ela isa fantatra ty dalana zany am'izao tsisy mahafantatra izy na za ro afanena am'lahy tsy fantatra lahy izy ty raha va za moa mifanena am'lahy am'izao tonga de makasara izy hoe biby vaovao zany a le ty sely inona mbola alian'lahy ty antany zavatra ny lafotsiny aleoko atika tiaro ary miano an'lahy hifadimbarina zany lasa miranto e efa irosona mifanabadiana mihitsy zay ny invitation rehefa andala-pikarakarana voafa ny fantan'lahy de sahany lahy ve lesy sipako zao fantatry elahy tsara zany de sahany lahy mamadika anahy moramora aloha elahy matoy izy nanao an'izao zavatra zao a misy zavatra tsy ampy tany am'lahy de hitany taty amiko tsy hitako zay tokony akarahalahy am'izany ane inona ny olana be am'izany zao ka na izany ary lesy tsika sy lahy fa nandray tony mpirahalahy mihitsy nefa zao fa madihana be ny anaovany lahana fa tokony fandevenana elahy mbola tia anazy a mbola tika izy tia lahy ny asambatra anazy fa tsy eo anirany lahy lefa eto atratrako ny masambatra anazy elahy koa nefa nyteny hoe tsy mety am'lahy izy fa simpasahirana e ohatran'ny lahy sahirana tsy hitako zay problème am'izany loha rangaza hiaraka de nararoton'ny lahy nararoton'ny lahy noentin'ny lahy ikotiana anazy zany zany Stéphane comprendre kely elahy aloha le zanak'olona mihitsy ny tsy mila ny lahy e tsy haiko hoe inona zavatra nataony lahy anazy tany efa leo an'ny lahy tanteraka izy tsy hoe tsy mila anahy izy fa mifandotony-drano lahy anatany mihitsy na tonga an'izao za raha ny tena nanavitra ny lahy foana tamin'ireny fotoany ireny raha tadita ny lahy izy nefa tonga teo aminazy tonga de niaraka zay e fa mbola misy fotoana zay niaraka miresaka ohatra ny sosotro zao fa za tsy manaiky an'izany e tsy maintsy anahy ino lahy zany tsy maintsy eriseritra elahy zay fa tsy zay ny zava-misy
afaka mandeha amin'izay angala fa makaleo be mijery an'lahy eo mbola ifampitatsika fa manina indray mélodie io ne tonga vantendry eo foana ny aty izy io e anaovana andranomasy mihitsy a zany oa sao dia manaiky ivelany aminazy za mihitsy nge mahalasa saina anazy io e za aloha roneny a tsy te anankivy amin'ny mélodie fa haiko tsara mihitsy raha hitendry diso haiko loatra ary olona tsy hiova zantsony iny za koa aloha dia mino an'izany fa ty mélodie ty mihitsy nge no mitady ho resy lahatra raha za aloha loatra anazy dia efa ela eo ny sarako e raha za natao ohatran'ireny tsy aminareo mariny izany tena ty zany sady ny zavatra ny ainako a sy ny ainanareo dia mora mirainareo ohatr' izany le izy jereo amin'izanyko inona tsomony azondre atao amin'izany olona tsy hiova tsoa iny neny a sady izy koa nge miasa saina amin'ny fanialy e enely le ankizy vavikely le sandry nitendry iny tsy ino amiraiki-po be aminazy zay zany fa dia avelako ianareo hoe fampiresa dia ataovy tsara izay fanarahana merci njato maso mandeha zay moa zany dia ino moa zany zao no azo fanarahana araka le ilainareo anay moa zany dia tonga izay ampindram-bola raha ohatra hoe izay ny ilaivanareo anay misy zay ilaina ty na 10 conteneur dra zany ko ina moa zany andrasana fa tsy aleo tonga dia atao fifanarahana fa hono le trano zany no ataonareo antoka ary afaka mba mahazo an'le taratasy momba an'le izy ve zay ie draso kely ary tiare izy ye ara-dalàna tsara ty ele hoe réglo mipapisa eo ao tsara ty mety mety tiare sady zononge mijery anazy fa zanakao io e efa hoe tsy maninona ho aho zay fa zay mianakato foana raha ohatra ka hoe akaty ianao zay ok rehefa veo fa ninona ty indray o mijery an'izany any izy ko mijery amin'oty miomana tsara ary zaka mivokany rehefa sarotra torindry iny a
vadiko ne iny e sady za mila anazy eny ara ho a fa zao a tandre mitara indraina aty rehefa misy zavatra mahazo andre zay fotsiny ny a aza matahotra rehefa za koa tsy hitaraina intsony za kaiky ny afa tokantrano fa tezitra nga zato izy mahasirena anazy ary vavanareo zany fa nareo fa tsy mieritreritra hoe za ty tsy miady saina mihitsy ato amin'ity tokantrano ity fa efa manao ahoana anao aoky izy aho a efa miezaka makahiry anazy foana ka ataovy ary zavatra tiany ohatrany tsy mampino ilay zavatra miseho ka zao a tsy misy an'izany matimaty zany eo dokotera efa mitsabo dia elahy mila matanjatsaina tsara mihitsy tsy mety anetra ohatra hoe nandray ny kivikivy e lasa mampiombo ny aretiny indray zany dia itady dio foana fa za koa eto a anampy alla foana ony a saky mieritreritra hoe tokony ampidirina hôpitaly any izy ka caressolage ary izy anaiky an'izany e tsy hita mamantsony veky zany ai aza miteniteny foana ohatrany io ka mila courage oa ka za ndraiky dokotera e efa haiko daholo ny signe rehetrarehetra momba an'io e dia haiko ny zavatra azo anazy Poche fa misy eny ao losotondria andrarao kely le tsisy e fa misy inona oa za tsy sotra an'io raha tsy fantatra hoe inona ny anton'izao ty losotondria raisy e basila ihany mahita an'io e ary zazo io ny fa hoe azy le trano anao zany tsangana aloha tsy maintsy tondratondrahana kely mba hitombo ny fahasoavana tsika izy ve tokony misalegilegy eto dia ravina zanytsika nifindrany zaza mbola maika nifindra am'izany zany oa mbola misy zavatra tsy maintsy arahana vo afaka mifindrany ka zay kosa nge lese valeo an'ity trano terikely ty e efa mampate higalabonareo amin'ilay tranoko lady be ariko raha eo any a dia amin'izay fotoan'izay a ometsika ny teny sy le raha matondray ty trano terikely ty izy indray mba ataony parasy menu ato sakafo an'io hoe le parasy ray zay fa programme mihitsy miara ekibo be ny tendrina dia fa marina avy eo a mbola miasa any sa hoe sao dia tokony hijanona amin'izay aleo aloha ianao miasa ihany ka aleo ianao miasa ihany fa ao ne mbola be dia be ny zavatra ilaina fantarinao ay tokoa moa zany zao tsika tsy manam-bola be intsony tena mila miketrika hafa indray tsika dada mila manjony isan'androko sao dia verinao fa efa ho patron za tsy hoatsy rehefa ary amin'ilay trano be ry
Lovany miasa tsy tadidinao sady nga zany izy anaovanareo za tsy lany akory ny ambavanao dia efa tsy tadidinao tsy hoe patron sady mba mipetraka eo amin'ny zanaka patron koa ianao amin'izay fa mbola tiaka kitay tena mba sambasambana ny nahitako tamina sy miramirana zany tsara efa milamina kosa angambe efa milamina aloha ny amin'iny fa mampiasa ny saiko azy zao dia izao inona indray ny amitendry aza atao fatany fotsiny re zay dia milamina ohatra manenjika anahy ihany ny eritreritroko inona ary miasanao saina amin'izany idio fotsiny vava eno ah e fa mieritreritra n'izany aho zany ny zato hoe ohatra ny efa hitako izany aho ren'olo reny ohatra mieritreritra be ny anao ty koa dia sanasahina daholo ty zavatra rehetrarehetra ty efa avelao any zany ka le paozy no ohatra ny hafahafa beko tsy hitanao maninona ny paozy ny vola tany aminy jerena fa tsika kosa angera tsisy an'ireny tamin'ity orinasy ty tena tsy haiko intsony zay nefa rany marina tokoa aloha zany tena marina fa za koa ohatra miahiaby izany fa aza manana ia amin'izany ho aho zay ampandroso an'ity orinasy ty sisa jerena marina zany maro ty sotra betsaka anjato aho tsisy fisaorana madame Nancy a eo hoe ok'izay le madame ao afa tsy efa mba mpinamana tsara ve Anjely Monsieur papa nzay Iray indrindra papa e toto lasa kosa betakiala ohatrany hoe voviana dia zao sahady fa menao ina efa maiko ronono foana ka ronono fanakaiza ronononao ina renao izany ila izarone manahoana are koa ty ty efa miatakataka kisaksamaka ty sady aza atao mampiavinavinotra zao roneno fa avako any tsy fidiny ange dia repitiavam-bady aman-janaka loatra dia zao tsy maintsy tonga tianako atao ohatran'ireny eny kosa zavatra efa taloha be zany efa lasa reny efa tendrolom-baovao zao manoloana anareo zao amen hitanareo tsara nge tena niova ary tena ataoko tsapanareo fanova isika arakarandreo vady aman-janakireo am'izay zao ny antoko isiko ny antoko sisy tsy haiko raha tokony inao zany ena tsy tena marina akiza tsy kendra fa tsy asambatra anareo tsony a de tomasondrenao mihitsy nitenenako an'izany fa volombelona izy am'izay teo hitatsika eo ary zanyko moa iaraka hitetongetsika nitokany eo mivitaka fa ny ataony ety marina tokoa zany
ary sao dia manamosavindry mihitsy ary na tonga mamarary tampoka be ohatrany io sao dia lasa dala fihinarana mahazo anazy io e sao izao mahereraka be andro manalina tsy fantatra mihitsy izay mahazo anazy fa tsy fantatra indringa hoe olona marary io olona marary izany rikala rehefa kikisiny aretina izy dia reraka hatramin'izay ve ki tsisy olona narary tato vao mipetraka tato ndry tonga dia narary izy dia za zany mpamosavy iza malala miteniteny foana aho sady raha fantatra koa nge hoe mainitrano ve tsy efa navoaka ny entana sa ve mpaminany dia alala hoe marary madame Véronika amin'ny ray volana bala aho izany fantatra ny eny tanjondry tanjoko amin'inona e sao dia lasa dala ary ty vehivavy ty fantatra ny tanjondry ataondry izy afaty anazy amin'izay milamina tsara nareo sy papa diso be indry raha izany eritreritra indry ary izany ino fa efa fanao indry mihitsy izany dia aty aminaty indry manidika an'ilay izy mbola ho fantatra kiny marina ary amin'izay fotoana izay tsy fantatra indry izy ahazo andry ninona ny akitsy aloha fahafantatra mba saintsainy kely izany Kalala mon amour manitra ohatrandry ihany ny tontolo ilaza zavatra mahafinaritra be andry androany tsara ne zany tsara ye hitandry mahafinaritra ahoana iro zao miraharaha am'izay tsika zao manko vao milamindamina dia zay nampatonga nanyeritreritra zay ary tena tapa-kevitra ny lehilahy mitetika amin'ny mélodie zao efa matipaika tsara mihitsy zay koa efa mikarakara ny divorce raha teo neny manaraka akaiky azy any zay aloha dia vita e anao raharaha milay e dia efa milamindamina nareo dia anao divorce eno a fa tsy azoko fa manino ndry e ohatrany tsy ao tsara zany ndry a tampoka be fotsiny le zavatra miteneninao surprise be ve ie surprise be mihitsy fa ndray zany eritreritra zao hoe mbola tezitra be amindry za ie andray rehefa ohatra ireny dia fa lasa any reny dia fa lasa tsy manao am-pohany reny efa adiniko daholo reny sady zao koa nge mbola misy anankiray koa le sasa kely koa zao efa ho azotsika dia tsika rery tsy misy mpanelingera masia sao dia marary ary ianao aiza ve kiky zay zavatra rehetrarehetra teneniko ohatra mampianahana be andry zany daholo sa voa mibedanaka ka tsy le resaka zany le izy fa le resaka ny ampiasana ampiasana ie tsy azoko ny zavatra tsy niteneko anao tsy azoko aza vao mihitsy loka
tendra. Fona. Tiako izany tsisy vonandrizany tsony ho avy efa temiko any daholo ny amin'ireny resaka rehetra ireny ny amin'ny manaraka ny aza manao tsony. Ka tsy resaka lereny ingele izy e. Fa olanao amin'ny orinasa. Olanao amin'ny orinasa? Aiza aiza tokoa moa zao iny? Efa nitady vahaolana ihany aho fa De efa nahita? ie. Zay ny tena tsy afosako an'ilay ty. Vehivavy mahery fo. Ary mba mitsikitsiky amin'izay mahery fo any tendry. Ka inona ihany e? Ndre koa zany ohatry ny laza loza mihitsy. Ny tranonareo nge nataoko antoka amin'ilay volana indranony. Maninona tsara? Nahita vahaolana mihitsy ny aho. Le client miantso foana. Client. Ka raha ianao no natao antoka tany mbela ianao fa vehivavy mpamadika tsy napoziko ianao mihitsy manana toetra ohatr'izany amiko. Monsieur Robson. Madame Vera. Tsara vitanay nefa tonga dia nahitanao. Fa inona ndraiky ianao? Za ve moa anina raha tsy maka vola kely. Vola? Fa ny fiheveranao ve banky e? Vola foana ny anao? Aiza nahita vola mena anao? Ay zany vavanao. Zaniko. Dia ho hitanao kely zany. Zaranga tsy amin'ny a. Zanaka ao rehefa tsy hita izay anaovana azy. Zay ny teninao. Zany mihitsy. Dia ho hitanao tsara fa ataoko tonga ny Madame Véronica vadinao marina. Tsy raharaha. Ary raha iny maheno marina tonga dia tsitra maty eo iny. Olona efa marary ny cancer iny. Zany e. Marary ny cancer Madame Véronica vadinao ary ho faty. Zany no mampandama-tapandriana azy eo io.